Ampitsikina indray no tsy dia natokantranonao amin'ity anio ity. Maro indray ny zavatra hozaraina aminao androany dia eo aloha ny tontolon'ny fahasalamana, tontolon'ny fanabeazana, ny asa tanana ary ny talentany ankizy izay efa marina moa fa dia efa mahazatra antsika ao an-trano. Ho an'ny fahasalamana androany ary dia resaka mikasika ny kohaka isika. Ao an-trano raha vao somary mikokohaka kely ny ankizy dia somary taitaitra ny ray aman-dreny dia manome fanafody eo ihany koa no entina ny mpitsabo. Marina nefa fa ny kohaka dia fiarovan-tenan'ny zaza. Ilaina zany ny zaza mikohaka somary hafahafa kely no mihainao zany fa dia ho arahantsika tao anatin'ity fanazavan'ny mpitsabo ity ny mikasika izay. Tima est toujours là. Tima pour toute la famille. Ny zavatra ho resantsika androany zany dia momba ny kohaka amin'ny ankizy kely. Ny kohaka amin'ny ankizy kely latsaky ny 5-10 taona moa zany atao hoe ankizy. Ahoana fitranga ny kohaka matetika isika ray aman-dreny dia efa mahita hoe mikohaka ity zaza ity mikohaka mety hoe atoandro izy mikohaka na amin'ny alina ihany izy mikohaka amin'izay fotoana izay mety tranga manokana hoe so sanatria misy allergie ohatra amin'ny fianakaviana. Mety ihany koa mety kohaka maharitra mandritra ny 2 minitra ilay zazakely mikohaka foana mety ho lasa mangana mihitsy amin'izay fotoana izay zany ny fitrangany dia mitovitovy amin'ny hoe koa davareny na coqueluche ny fitentsika anazy. Ny antony mahatonga ny kohaka dia matetika fiarovan-tena zazakely. Tsy ilay kohaka zany natao hoe aretina fa ny kohaka dia fitrangan'ilay fiarovan-tena zazakely. Ny antony mahatonga ilay zazakely miaro tena zany no tena mila tsaboana. Dia ny tena mahatonga an'izay matetika virus microbe atao hoe virus izay mahatonga ohatra hoe ny grippe ny tena betsaka indrindra eto amintsika. Mety ihany koa izy io microbe bactérie amin'izay fotoana izay mety mila antibiotika ary matetika mety hoe manavy be ilay zazakely. Eto Madagasikara ihany koa dia mbola misy ny tuberculose mety mahatonga kohaka maharitra mihoatra ny 3 herinandro amin'ny ankizy kely. Raha sanatria zany ny kohaka mihoatra ny 3 herinandro dia mila entina any amin'ny dokotera ihany ho zahana sao sanatria tuberculose no mahazo an'ilay zaza. Arak'izay hoe microbe izay mahatonga ny kohaka dia mety hifindra zany ny kohaka. Mety raha misy zazakely mifanerasera amina olona voan'ny kohaka raha ohatra hoe virus na grippe ilay izy dia mety ho voy ihany koa ilay ankizy. Ary ny tena saripady amin'ny kohaka dia zazakely latsaky ny 3 volana satria na ny hery fiarovany ary mbola ambany ilay kohaka iny koa mamizaka ny ankizy kely mbola latsaky ny 3 volana. Amin'izay fotoana izay zany mila mitandrina manokana mihitsy raha manana zaza latsaky ny 3 volana ny ray aman-dreny ka misy mikokohaka ao an-trano. Inona no afaka atao any an-trano raha misy zazakely mikohaka na misy olona mikohaka ao an-trano? Ny fepetra raisina voalohany aloha dia diovina ny ora zazakely satria amin'ny mahalalandrivotra ny fidiran'ny microbe anatin'ny tratra dia mianga avy eo amin'ny orona zany no fidiran'ny microbe dia mila diovina tsara ny oron'ny ankizy kely. Izy tsy hoe fanadiovana orona amina coton kely akory fa fanadiovana orona amin'ny sérum physiologique izay efa ampianarin'ny mpitsabo isaky ny mandalo dokotera tsika raha ohatra hoe mbola tsy hain'ny ray aman-dreny dia tsara ihany koa manantona mpitsabo manontany hoe ahoana fomba fanadiovana orona amin'ny sérum physiologique satria tena manala an'ilay maloto rehetra amin'ny oron'ny ankizy kely mihitsy ny fanadiovana orona amin'ny sérum physiologique. Ary mety iny dia efa fitsaboana voalohany mba tsy hitaran'ny serisery lasa mitatra hoe kohaka rehefa avy eo na pneumonie. Ankoatran'izay misy ihany koa ny fiarovana ny ankizy kely mba tsy ho voan'ny microbe zany hoe ohatra tsy entina amina toerana be olona. Ohatra hoe eny an-tsena ny ankizy kely latsaky ny 3 volana tsy entina mandehandeha eny an-tsena. Ezahana tsy hifanerasera amina olona be da be raha sanatria misy mpamangy voan'ny sery ohatra mamangy zazakely voateraka dia asaina manao aro vava ilay olona voan'ny grippe. Eo ihany koa ny resaka fahadiovana ao an-trano, indrindrandrindra resaka hoe aération an-trano mila misy asiana masoandro miditra ao an-trano. Ny varavarankely mila sokafana matetika mba hidiran'ny rivotra ao an-trano. Raha indrindra dia manampy ny ankizy kely hiaro tena amin'ny resaka microbe ao an-trano ihany koa.
Ny fahadiovana moa fandraisantsika teo ihany ny fanasana tanana satria tsika olon-dehibe no mikarakara ny ankizy kely raha mikokoaka tsika ka mikoaka sendra lasa amin'ny tanana ohatra dia mila manasa tanana matetika mba tsy hamin-drantsika amin'ilay ankizy kely. Dia misy ihany koa ny vaksiny. Ny vaksiny anisan'ny hery fiarovana indrindra amin'ny kohaka amin'ny ankizy kely ohatra hoe ny tuberculose dia misy vaksiny BCG ohatra hoe ny grippe dia misy vaksiny manokana ho an'ny grippe ny microbe bactérie dia misy vaksiny izay efa nataon'ny fanjakana ao anatin'ny programme national de vaccination izay tsy andoavam-bola eny amin'ny tobim-pahasalamana mpanao vaksiny. Dia ireny zany hery fiarovana afaka ataontsika dia tokony ho ezahana atao amin'ny ankizy kely. Rehefa inona ary ny tokony manantona mpitsabo raha ohatra ka mikohaka? Manantona mpitsabo aloha zany raha ohatra ka zaza vao teraka na latsaky ny 3 volana no mikokoaka. Tsy dia tsara miandry loatra satria vetivety dia mety hivadika aretina matanjaka le kokoaka kely iny dia raha latsaky ny 3 volana zany ny ankizy kely dia aleo tonga dia manantona mpitsabo raha vao mikokoaka. Raha efa zaza lehibe izy ka tsy manavy dia afaka manomboka le fanadiovan'orona any an-trano afaka ihany koa manao tantely sy voasarimakirana satria ny tantely dia efa fantatra ary misy étude scientifique natao fa mampiena ny kohaka amin'ny alina amin'ny ankizy kely. Izay zany no afaka atao any an-trano ihany koa miaraka amin'ny voasarimakirana. Ankoatr'izay mila manantona hôpitaly raha vao mihita hoe mivizaka kokoa tsy ohatran'ny isan'andro ilay zazakely na miesepitra miaingaikaingana ny fiainany na tena mikohaka maharitra be na mangana izy rehefa mikohaka na ihany koa izy tsy mahavita minono na tsy mahavita misakafo mihitsy na tsy mahavita misotro rano dia amin'izay fotoan'izay maika ny andehanana any amin'ny hôpitaly satria na mijery mpitsabo farafaratsiny mety misy traitement maika amin'izay fotoan'izay na urgence. Misy tsy azo atao any an-trano. Ny fanafody kohaka reny dia misy lalàna eran-tany ny fampiasana anazy. Ao anatin'izay no hoe zazakely latsaky ny 2 taona dia tsy mahazo mihinana fanafody mampijanona ny kohaka satria efa nitenentsika hatrany am-boalohany fa ny kohaka dia hery fiarovana fa tsy hoe kohaka akory ilay aretina. Raha ohatra zany ka tsy avelantsika mikohaka ilay zaza dia tsy afaka miaro teo izy hamoaka an'ilay maloto ao anatin'ny vatany ao dia raha omena fanafody mampijanona ilay kohaka fa tsy manala an'ilay microbe ao anatiny dia mety lasa hitarika fahasekorana, miditra hôpitaly mety sanatria mihitsy ary hitarika hatramin'ny fahafatesana reny fanafody ataontsika reny zazakely latsaky ny 2 taona indrindra. Izany hoe zazakely latsaky ny 2 taona dia tsy mahazo mihinana fanafody fampijanonana kohaka izay tsy afaka vidiana ihany koa eny amin'ny pharmacie ary ny pharmacien dia efa mahalala tsara fa raha latsaky ny 2 taona dia misy karazana fanafody izay tsy azo atao mihitsy amin'ny zazakely. Tsy azo atao ihany koa ny andriandry manana aretina miresaka ohatra hoe mikohaka ilay zazakely dia eritreretintsika hoe folaka dia lasa makeny amin'ny mpanoatra nefa tokony hoentina any amin'ny mpitsabo ohatra raha zazakely vao teraka na latsaky ny 3 volana iny kinainaina dia matetika tsy voatery hoe folaka ny mahazo anazy fa mety ilay aretina kohaka iny no efa manomboka mitatra dia tokony manantona mpitsabo amin'izay fotoan'izay na manantona hôpitaly avy hatrany mihitsy ary. Ny fiarovana moa zany dia fandraisantsika teo satria aleo foana miaro toy izay mitsabo dia fiarovana dia tsy afa-tsy ny fahadiovana amin'ny tanana, ny fiarovana amin'ny ankizy amin'izay olona rehetra mety hamindra ny grippe na ny kohaka ohatra hoe tuberculose dia fanaovana vaksiny ara-dalàna ny ankizy kely rehetra. Dia fanadiovan'orona amin'ny sérum physiologique izay mbola averina fa iny no fihetsaboana voalohany tokony atao amin'ny zazakely mikohaka raha vao dio tsara tsakany sy andavany sy matetika tsara isaky ny adiny 3 ny oron'ny ankizy kely anankiray na mikokoaka ary izy vetivety dia afaka ilay microbe ary vetivety kokoa dia ho sitrana fa raha tsy diovintsika ny orony dia hitatra lasa anaty lalan-drivotra ilay microbe dia izay ilay mitarika aretina any amin'ny tratra mety hoe pneumonie mihitsy ary ny hafarany amin'izay fotoan'izay. Eto amin'ny fanabeazana indray kosa dia toy ny tamin'ny heriny ihany eto indray dia ny ankizy tsy mihaino ray aman-dreny no resahantsika. Misy mantsy ny ankizy dia tsy te resaka amin'ny ray aman-dreny mihitsy, tsy te hizaran'izany hoe inona ny problème keliny, olana keliny any am-pandandianana any, any am-pianarana any kanefa eto amin'ity fanabeazana sy torohevitra manaraka ity
dia ilaina ny ankizy miresaka amin'ny ray aman-dreny kanefa dia misy teknika kely ahafahany ankizy hoe hitantara aminao ray aman-dreny ny olana any amin'ny toerana maro samihafa alehany any. Tsy hoe vao miditra ny tokantrano akory ny ankizy dia tonga dia antaniana hoe taiza ianao, iza niaraka taminao, inona nataonao, fa dia endrasana ho tony aloha ny ankizy satria tsy fantatry ny ray aman-dreny sy zavatra ny ainany tany tsy ho lava resaka be fa dia ny mpanabe antsika andrany ny hanome ny andindininy. Isan'ny olana miseho dia ny ray aman-dreny maniry hiresaka amin'ny zanany nefa ny ankizy sy dia mazoto loatra. Tian'ny ray aman-dreny ho fantatra amin'ny asipiriny ny ataon'ny zanany ka mahatonga ny ray aman-dreny hametraka fanontaniana maro samihafa amin'ireo zanany. Ohatra vao miditra ny trano ny ankizy avy nianatra ohatra dia maro amin'ny sika ray aman-dreny no manontany azy avy hatrany. Nanahoana ny tany? Sisy olana. Tantarao hoe iza ny niara-nody taminao, taiza ny lalanareo sy ny sisa sy ny sisa. Matetika sorena ny ankizy amin'ny fanontaniana sesilany apetratsika ray aman-dreniny aminy ka mety ho tezitra izy ary hiritona any efitranony na hivoaka ny trano. Mety koa izy amaly ihany fa valo-boraingina no omeny. Mety hangataka ihany koa izy hoe mba zavatra hafa aloha resahana sy anontaniana fa aza dia izany foana. Ny ilaina ary andrasan'ny ankizy dia ny hifampiresaka, ampitiavana sy ampilaminana amin'ny ray aman-dreniny. Isan'ny tsy mety ary sy zakan'ny ankizy ny ray aman-dreny mikitakita sy kizitina lava. Noho izany isika ray aman-dreny dia mila mandinika sy mamantatra hoe inona ny tokony resahana amin'ny ankizy na anontaniana azy ary amin'ny fotoana inona. Sy dia tsara loatra ny anontaniana na iresahana amin'ny olona vao miditra ny trano ny nataony na niseho tany ivelany satria tsy fantatrao izay niseho tany. Tsy mety ohatra ny manontany ny ankizy mikasika ny fianarany na ny zava-niseho tany am-pianarany raha vao miditra ny trano avy nianatra izy. Tsy fantatrao mantsy izay niseho tany ampianarany tany. Mety sorena na tezitra tamin'ireo namany nianatra taminy izy. Mety nisy zavatra nakarary ny lohany tany ka raha iny tonga dia anontanianao na iresahanao dia vao mainka hahatezitra azy, vao mainka hakahary ny lohany. Aleo izy no izara mialoha raha te hizara izy. Rehefa hitanao fa tony izy na falifaly na milamindamina vao anontanio sy iresaho. Na ianareo mivady ao an-trano aza dia mila mifanao tahaka an'izany ihany koa. Rehefa miditra ny trano avy niasa na avy tany amin'izay nalehany tany ny vadinao ohatra, aza tonga dia anontaniana mikasika ny asany na ny momba izay nalehany izy. Raha sanatria mantsy ka nifamaly tamin'ny olona tany izy, na sorena tamin'ny mpiara-miasa taminy, na tamin'ny lehibeny, na nisy zavatra nanahirana na nakarary ny lohany ny tonga dia anontanianao sy iresahanao mikasika an'izay tany ampiasany tany izy vao mainka izy ho sorena na ho tezitra ka lasa hifamaly ianareo mivady. Tsara kokoa raha andrasana izy no hitantara na hanontany na hanomboka ny resaka. Araka efa nilazaina tamin'ny heriny dia nositsika dia mila mizara ny kolotsaina sy ny fitem-pirenena samihafa maro isan-karazany. Araka ny efa teneniko kosa izy dia teny japoney raha no ianarantsika fa izany hoe amin'ity anio ity dia somary hotohizana kely amin'ny origami, izany hoe ny asa tanana, izany hoe kolotsaina japoney dia manodidina izay rehetrarehetra izay no horesahana. Ny lesontsika androany dia mikasika ny hoe oina no. Ahoana ny fiteny hoe eny na hoe ahoana ny fiteny hoe tsy amin'ny teny japoney. Ny eny aloha amin'ny teny japoney dia hoe hai ary ny tsia dia hoe ie. Ny eny aloha amin'ny teny japoney dia hoe hai ary ny tsia dia hoe ie. Dia raha ny ho jerentsika ity fampiarana manaraka ity Anatawa
yanitra sany desu ka? Hai. Anata wa? John san desu ka? Ie. Reto indray ary ny talentany ankizy a tonga teto am-pelantanan'ny Kids Time ho an'ity anio ity a dia maro isan-karazany reto a dia mankafy zary. Zaki izany tenina biscuit fraise. Nena biscuit chocolat. Araha tanteraka daholo ny nofinareo e. Fa ahoana le tsiro roa ve? Miaraka amin'ny choco crème 2 en 1 azonareo daholo ny tsiro roa, chocolat sy fraise miaraka. Choco crème 2 en 1, Notre moment de plaisir. Choco crème, mon moment de plaisir. I'm
freestyle. Yeah, 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 a fit, yeah, a fit, yeah, a fit. Sueme. Everybody, Guanta, Guanta, mama, Guanta, mama, Guanta, mama, mama. Alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les Guanta, Guanta, Guanta. Freestyle, yeah, 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 mama, mama, mama. Sueme. Everybody, Guanta, Guanta, mama, Guanta, mama, Guanta, mama, mama. Alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les Guanta, Guanta, Guanta. Freestyle. Ngalejo, Guanta, Ngalejo, Guanta, Ngalejo, Guanta, mama, Guanta, Guanta. Yeah, yeah, sueme. Nache, petit poisson, voilà, joli papillon. Voilà le petit attache-neige sur l'ail. Attache-neige sur l'ail. Chambura catite, saucha vukumangi. E fico a dire, diaba quando chambura catite, saucha vukumangi. Nekta no azample malala, diaba quando zuzunga, para volar quando tombe te amale. Doucement, doucement, nos vies, la rage règne à son tour. Au royaume des solitudes, ma place est là pour toujours. Ne pense plus qu'à demain, il est bien trop fort, je le dis en vain. Cache tes pouvoirs, non pas le droit. Tu vivras dans des batailles au sentiment. Mes sentiments, libérés, délivrés, je ne mentirai plus jamais. Libérés, délivrés, pendant que je laisse pendant que je m'avais, pendant dans l'hiver. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, moi. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Miav. Happy
Mifarana ny fotoana natenaina fa dia nafinaritra be ny niaraka taminareo androany sy ny rahanareo taminay androany. Mbola manome fotoana amin'ny herin'ny toy izao indray zavatra hafa indray no entina ho antsika rehetrarehetra ao tokantrano. Isaorana ny mpanabeantsika androany, ny mpitsabontsika androany dia mbola entana hatrany fa misy ny laharana azo taroby ahafahana miantso azy ireo raha ohatra ny misy ny olana maro samihafa kely izay tsy ahitantsika vahaolana ny an-trano any. Eto ihany koa dia misaotra ny ekipa teknika rehetra nampita ny sary sy ny feo tany tokantranonao. Mametraka mandra-piona ho amin'ny herinany toy izao indray.